eo Andriamanitra mitahiry ianao ary indrindra izy ny manomana ny tsara indrindra ho aya sy ho anao. Azarato ny tanana sakafo azy ho foa dia ataovy feno fisaorana fotsiny. Ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy irery tsika no ampianarina hisaotra amin'ny zavatra izay hitany maso tsy voatery hafinaritra, tsy voatery ho tsara. Fa tian'Andriamanitra tsika hatoky azy fotsiny dia hisaotra azy. Ankasitrahany iray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asarbidin'ny fotoana maraina, hanomezanao teny, ampatsiahivanao teny. Eny tokoa, tsy ny fandraisany teny fa ny fafana mampiatra sy miaina ny teny izay nomenao hatramin'ny androany. Sofa nomenao ny fanahinao, anan'ny fahatsapana isan'andro ny dingana manaraka tokony hirosono. Misaotra betsaka no velominao indray izay androany. Isan'izay afaka manatrika ny sekoly mpamana olana, tonga soa eto ny tarihinao tamin'ny alalan'ny fanahinao. Nomenao tombotsoa manokana afaka mbola handremy feo anao. Vanginao mba tsy ho diso fomba famindra, tsy ho diso fomba fiatreha-piainana. Ny miaraka aminao tompony sitrakay, ny eo aminao ary eo aminao mandrakariva ny fanirianay. Tsarovo indray ny tsiraray avy izay tonga eto satria avy any amin'ny fiainanay andavanandro an'izay dia samy manana ny mety ho fanahina kely, tahotra. Mety misy ny zava-manahirana ihany koa. Ny zavatra fantatray dia izao toy ny tsy fantatray izay tokony ho atao mba hara-pahatonga anay eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety dia tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto indray tsika hiaraka handray ny teny izay omen'Andriamanitra antsika ho fampaherezana ny fanahintsika. Amen. Ny Baiboly tena mampianatra antsika momba an'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia tena mampianatra antsika momba an'i Jesosy indrindraindrindra. Satria tsy nahafantatra an'Andriamanitra tsika raha tsy Jesosy no tonga nampahafantatra hoe iza marina Andriamanitra. Haintsika izay lesona izay. Ny antony rehefa tena niezaky ny hamantatra an'Andriamanitra ny olona dia bloqué izy satria ezaka saina maha-olona tsy hahatakatra mihitsy ny hoe iza Andriamanitra, fa tsy maintsy ny fanan'Andriamanitra no manambara aminao hoe iza Andriamanitra vao fantatrao hoe izy. Fantatrao mahatonga antsika mila mianatra hoe izy Andriamanitra, izy Jesosy. Satria raha hiaraka aminy ianao ka tsy mahafantatra azy dia mety ho diso ny fomba fiarahanao aminy. Azontsika ve izy? Dia lasa manantena an'Andriamanitra tsika nefa Andriamanitra tsy ao amin'ilay zavatra antenaintsika. Tsy hoe tsy azo antenaina izy, fa tsy fantatsika hoe aiza izy ny tokony antenaina. Ohatra fotsiny izao hoe raha hiandritsika hoe aleo rangaha andeha ny fotoana fa miova ho azy io rehefa mandroso ny fotoana dia faran'izay diso izay. Tsy misy zavatra miova ho azy izany arakaraka ny androson'ny fotoana. Tokana ny manova ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny ahafahan'Andriamanitra mihetsika manova ny zavatra rehetra eo amin'ny fotoana ahitany fefa manomboka miovy ianao. Dikan'izay, firy izany ny fiangonana sy ny zanak'Andriamanitra miandry an'Andriamanitra tsy miova toetra dia tsy mety miseho Andriamanitra tapitra ihany fivahinianana ohatran'ny hoe tsy marina Andriamanitra. Nefa Andriamanitra marina foana fa tsy nanana an'ilay révélation ilay olona hoe Andriamanitra sensible mijery sy miandry ny toetrany mba ho hitany eo aminao. Androantsika dia mbola hiresaka momba ny toetra, ary hiresaka momba ny toetra foantsika raha mbola misy ny tombonandro omen'Andriamanitra antsika. Amen. Androantsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Tehiriziko izay nomen'Andriamanitra. Inona hoe? Tehiriziko izay nomen'Andriamanitra. Merci. Dao tsika hijery ny tantara Moïse.
Moïse dia lehilahin'Andriamanitra anankiray izay nofidian'Andriamanitra. Ary antony ny fidianan'Andriamanitra azy dia satria izy nanana toetra atao hoe malemy fanahy. Nao tsika ijery ny Hebreo 12 ny andininy 7. Hebreo 12 ny andininy 7. Tena akaikinao Andriamanitra rehefa mifidy hoe dia misy toetra mety aminy ao zay hoe. Amen. Fatary zany fa mahatonga ny fiavahana ara-pifidianana dia misy toetra ao mampety an'Andriamanitra, mahatamana an'Andriamanitra, manamora ny fiasan'Andriamanitra, mampirisika ny fisehoan'Andriamanitra. Tsy ezaka ety ivelany amin'ny fahavitriana manatrika fotoana ohatra, fa etaetany anaty te hiova rehefa miatrika fotoana. Mila pina kely zany ilay izy, tsy hoe tonga mivavaka foana, fa tonga mivavaka miaraka amin'ny fandraisan-dahatra hoe vita ny fivoriana-ndro amaraina, misy fiovana ny toetrako. Tena kaikanao ampina kely ohatr'izay fotsiny ilay izy hoe. Zay no mahatonga antsika raha manokana fotoana hivavaka dia ao aorianan'ilay vavaka te ahita toetra miova Andriamanitra. Zasenao nefa ao aorianan'ny vavaka te ahita valim-bavaka. Kone hitanareo ohatrany tsy mitovy ilay izy nefa tokony hampitoviana, satria ilay valim-bavaka mba hirinao eny tanan'Andriamanitra afaka omeny rehefa mety ara-potoana ny toetranao. Fa maninona ry Andriamanitra eo amin'ny toetra io foana no resahany, satria eo amin'ny toetra io no afaka hitarika anao izy ho any aminy amin'ny mandrakizay. Sekoly mpamana olana, raha misy zavatra manahirana anao eo ka tsy ho tonga any amin'ny mandrakizay ianao dia tsy maharisika Andriamanitra mahany io. Tsy manaitra an'Andriamanitra akory ny zavatra manjoanao raha tsy misaina ianao hoe Tompo, ny mandrakizay ako dia sarobidy amiko. Ny mandrakizay nefa tsy fihetsiketsehany ivelany fa fiovana anaty. Amen. Numéro 12 anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambony tany. Andriamanitra dia tamana eo amin'ny fiainan'ny olona malemy fanahy. Tamana teo amin'ny toetra ny Mosesy izay nalemy fanahy Andriamanitra. Tsy hoe tamana teo amin'ny Mosesy, fa tamana teo amin'ny toetra ny Mosesy. Ao tsy vatan'olona ilay izy, fa toetra ilay izy. Atao visan'ny olona mavitrika manome ilay toetra ianao zany manomboka andro amaraina, dia ho hitanao fa tsy ianao no miteny hoe mijanona miaraka amiko Andriamanitra, fa izy ny tonga dia tamana eo, satria mety aminy ilay toetra aseho anao. Ny toetra dia aseho, ny toetra dia avoaka, ny toetra dia safidy, ny toetra tsy ezaka. Raha vao manezaka ianao mamoaka toetra dia efa tsy toetra izay. Ino io tsara? Raha vao manezaka ianao mamoaka toetra dia efa tsy toetra izay. Fa ny toetra renao mihitsy hoe misafidy eto ho tsara fanahy, fa tsy hoe miezaka ny ho tsara fanahy. Teneno akaikinao tsy ezaka ilay izy hoe fa safidy ilay izy hoe. Safidy aneo etaeta. Tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao miteny hoe Tompo, mangetaeta ny fiainanao aho. Reko le teny izay nitoriana fa hay tianao ty toetra ty, dia te hiaina ny toetra io aho. Zay ny fiaingan'ilay izy. Avy eo ny fanahy masina mitarika anao mamoaka an'ilay toetra an'Andriamanitra efa ao anatinao. Raha mamoaka an'ilay toetra ianao zany ka tsy mandalo vavaka, dia tsy mety koa izay. Hitanareo mampifamatotra antsika amin'Andriamanitra foana ny zavatra andrasany. Tena akaikinao tsy vitanao rery mamoaka an'io toetra io hoe. Mila an'Andriamanitra foana ianao hoe.
tamana teo amin'ny toetra Mosesy Andriamanitra. Ary nety be tamin'ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra le toetra malemy fanahy. Paul taty aoriana dia nahazo révélation mivantana ny amin'ny fifandraisan'ny toetra fahalemem-panahy sy ny herin'Andriamanitra. Dia io Paul hoe, reko izy Andriamanitra ny teny tamiko hoe, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, amin'ny fahalemem-panahy. Ny olona malemy fanahy zany no batery afaka mitahiry ny herin'Andriamanitra faran'izay matanjaka be. Amen. Ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny Mosesy nalemy fanahy dia mihoatra lavitra noho ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ireo zanany. Nanana toetra tsara i Abrahama dia iseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Nampitainy Abrahama tamin'ny zanany le fiarahany tamin'Andriamanitra mba hitoy le hoe za no Andriamanitra i Abrahama, dia napasy ny Abrahama tamin'ny Isaka hoe ohatr'izao ny fiarahana aminy tonga dia nijoro Andriamanitra za no Andriamanitra Isaka, dia napasy ny Isaka tany amin'ny Jakoba mandray, tonga dia nijoro Andriamanitra za no Andriamanitra Jakoba. Fa rehefa resaka tamin'ny Moïse izy dia izao no tenenina, misy zavatra izay tsy nomeny izy telo mianaka, dia lasa bloqué teo amin'ny fisehoana mifanaraka amin'ilay nananany. Fa aminao te iseho mihoatra, satria misy zavatra tsy nananany zareo anananao. Moïse tamin'ny anarana hoe Jehova mbola tsy niseho taminy fa tsy tony namantarany fa miomany ianao fa amin'ny anaran'i Jehova no isehoko aminao. Tsy azo Mosesy veroka hoe ohatry ny ahoana ke zany fisehoanao mihoatra no tamin'ny andron'ny Abrahama zany, tamin'ny andron'ny Abrahama efa nafinaritra be ne. Toy Andriamanitra hoe mbola tsy nahita ninninina ianao. Dia hitantsika amin'izay raha masina menany saraka re zavatra be deaibe reny tsy mba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, satria misy zavatra tsy nananany Abrahama fa nananany Mosesy. Eny io amin'izay zay nananany Abrahama efa ao amin'i Jesosy, zay nananany Mosesy efa ao amin'i Jesosy, zay manana an Jesosy manana an'ireo rehetra ireo. Ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama afaka isehoany eo amin'ny fiainanao. Fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Isaka afaka isehoany eo amin'ny fiainanao. Fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba, fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Fa raha tsy fantatsika izany dia lasa ohatrany hoe voafetritsika eo amin'izay manjoantsika, fa tsy manokatra ny ao anatsika hoe ny zavatra rehetra neka vitan'Andriamanitra, fa misy zavatra tiany ho hita ao. Halleloja. Mitovy ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'izy telo mianaka izay antsoina hoe patriarka. Aza dio fa ny lova napetraka i Abrahama tsy arena, tsy fananana hita maso, fa tsodrano namaritra ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Mahafinaritra be zany tsy vola mankarena ny nampitainy tamin'ny zanany, fa ozy izy ohatr'izao ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mety hanananao ny zavatra rehetra fa tsy hainao miaraka amin'Andriamanitra, miraty zavatra be eto ambony tany ianao. Raha tsy misy ninninina ianao andro maraina fa manomboka hisafidy hoe ohatry ny ahoana za miaraka amin'Andriamanitra zany, ahita ianao, ahita ianao. Zay no nampitainy Abrahama tamin'ny Isaka, départ zéro Isaka, tsisy ninninina fa nomeny izy tsodrano mba afaka hiaraka amin'Andriamanitra tahaka ny rahan'ny Abrahama rainy tamin'Andriamanitra. Dia zareo hoe mitovitovy ny fisehoan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy to zany zay le fisehoan'Andriamanitra tamin'ny zareo dia mamadika fahamombana ho fahavokarana. Sara zao momba karakarain'Andriamanitra, Rebeka ndray koa vadiny Isaka momba koa. Ndraikinao zareo fa mitovy le izy momba koa dia karakarain'Andriamanitra. Rahely koa vadiny Jakoba momba koa dia karakarain'Andriamanitra. Tena hoe mitovy mihitsy ny fisehoany tamin'ny Abrahama, resaka tonga dia fananana biby fiompy, tonga dia manenjana be resaka arena, ny momba tonga dia miteraka ohatrohatr'izay. Fa tsisy hoe raha masina menany saraka, tsisy an'ireny le somary le fahagagana le hitantsika tamin'ny andro Moïse. Hitantsika eo anatin'izany fa raha ohatra tsika tamany eo amin'ny boky Genesis fa tsy miampita mamaky any amin'ny boky Exodosy dia hamaritra ianao hoe Andriamanitra ny fahavokarana. Dia rehefa misy mitantara hoe fa izy koa afaka amin'ny fiaraha-masina, aza miteniteny an'izany fa fahavokarana tena spécialitény. Zay ny spécialitény rehefa eo ny toetra nananao. Fa afaka moka spécialité hafa izy raha moka toetra hafa ianao. Amin'ity taona ity afaka moka spécialité mbola tsy hitany masonao, mbola tsy hitany ity tany ity Andriamanitra, raha afaka moka toetra ianao zay tsy famoaka nyity tany ity, tsy manentehaka ao an'Andriamanitra.
ataovy any anatinao ny etaeta tompo te hiova misy toetra tokony ananako misy zavatra tokony tsy mbadika mihitsy amin'ity fomba fiatreko fiainana ity fa makaleo ty fiainana tsy miovy ty. Ary mbe teo amin'ny fiainan'i Abrahama, Isaka tao Gerara, Jakoba nivoaka avy tao amin'ny Labana, ikuizana mihitsiny. Zay le fisehoan'Andriamanitra tamin'ny zareo. Andriamanitra nametraka an'le fitahiana ho an'ny taranaka io le beoraka. Tao amin'ny Abrahama to dia nipita tao amin'ny Isaka, to dia nipita tao amin'ny Jakoba. Zay le fisehoan'Andriamanitra tamin'izany. Ny fisehoana io toetra hoe malemy fanahy io anisany manao rappel kely fotsiny to dia hiditra any amin'le votoatin'le fotoanantsika androany. Ny olona malemy fanahy dia olona manana toetra mamy, malefaka, na ihany koa hoe mahafinaritra, tsy manao teny mangidy. Ny teny mangidy dia teny resaka fahafatesana. Tsy manao teny masira. Ny sira dia mampitombo. Tsy manao teny makirana na marikivy. Tsy manao teny manakivy, sy mora manakivy olona, midécourager olona. Tsy manao teny masika. Teny masika hainao dikan'izany. Tsy manao teny mamona aminainy, tsy manao teny matsatso. Zany teny matsatso zany mora manatsatso resaka. Manamaivana resaka. Tsy ohatr'izay fa manao sy mamoaka teny mamy, teny mafinaritra. Ny olona malemy fanahy io dia tsy miady ho an'ny tenany. Mametraka ny adiny amin'Andriamanitra ary Andriamanitra miady ho azy. Tsy brutal izy sady tsy violent. Zay ny olona malemy fanahy. Dia izay karazan'olona izay mampety be ny herin'Andriamanitra. Ianao zany misafidy androany maraina. Raha mpigidragidra ianao zany dia lavitry ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa akaiky ny herinao kosa aloha. Ny herinao kosa aloha dia mipotra mihitsy. Andrekako. Fa ny herinao voafetra. Zareo fa rehefa mangina ilay olona miady aminao dia lany ny herinao. Dia avy eo orona sy marary ny harivan'iny. Satria tsy amin'ny herinao no andresenao, fa amin'ny herin'Andriamanitra. Ary tsy ilay olona miady aminao no resinao, fa ilay devoly mampiady ny resy. Dia nareo tafiavana. Ny olona malemy fanahy dia tia miaraka amin'Andriamanitra. Ninninona fepetra iainany. Mariana fa mosesatra amin'ny voalohany tsy tonga dia nanana io toetra io. Fanantenana ho an'ny olona rehetra androany maraina zany teny zany. Exodosy toko 4:12. Mianaran'i Jesosy. Nierikeriky Moïse ka nonitona amin'ny fa tsisy olona. Tonga dia vonono ilay Egyptianina brutal. Nasitriny tao amin'ny fasika ny mifaty. Conséquence an'izay tonga dia ny fanenjena tao Egypta, voaroka tao Egypta, nitsoaka tany anevitra. Barainga amin'izay programan'Andriamanitra ve ilay tokony hitsoaka? Sa programan'Andriamanitra namboarana an'ilay toetra tsy mivoaka ny tsy maintsy nanaovana an'ilay fanenjehana? Tsy nalemy fanahitra amin'ny voalohany Moïse. Fa voahitan'Andriamanitra hoe mitady votsotra ilay programa, dia nidéclencher-n'Andriamanitra ny programa en brisement. Mba ho brisena les brutalités sy les violences. Zay manakana an'ilay douceur. Satria cible n'Andriamanitra vao tafatoetra eo, vao masaka eo ifalemem-panahy io mamay Farao. Mamay Farao ahy. Misy Farao tokony mamay any. Fa tsy hoe ianao mamay lava fizahany toetra lalovana eo. Tena kaiky ianao tsy tokony ianao mamay any. Misy Farao tokony mamay any ambadika any hoe. Ianao tokony malemy fanahy hoe. Rehefa nanomboka nandeha tany amin'ny désert amin'izay, any an-tanin'olona mipetraka any amin'ny rafozana. Mafy zany ho an'ny lehilahy. Solon-tenan'ny lehilahy rehetra mijoro eto. Mafy zany hoe ianao manambady dia ao amin'ny rafozanao ianao no mipetraka. Raha misy miaina an'izany dia maherezy ianao fa hovain'Andriamanitra tsy hoe izay situation izay. Fa tsy hoe iresaka ankahanao tsika fa manazava fotsiny hoe tao amin'izay no namboarin'Andriamanitra. Tsy maintsy folaka amin'izay, mivoaka amin'izay ilay fahalemem-panahy. Hozy Andriamanitra hoe vonina am-pilanina, masaka ny nahandro iro sao programa manarakintsika tompoko lahy sy tompoko vavy nitsakana amin'izay Andriamanitra aretiny roy memy dia zavelo may. Povo. Iny Mosesy le miandriondry tsy haiko tsara ny fiandrasana zareo ondry za fa mba mamoripona fotsiny ary iny ary ty afo mirehary ty. Mila fa misy spécialiste ana fiandrasan'ondry eto rehefa mirafitsika dia afaka intsona hoe tsy hihi pasteur no fanao fa hehe no fiantsona rehefa tonga dia narehetr'Andriamanitra le roa memy teo namantarina fa sensible amin'ny fahagagany Moïse avy amin'ilay fahalemem-panahy. Fa ino io? Hoay
raha ny olona zao dia le mpandory tanety koa dia lasa fotsiny. Fotony jany izy dia nijery. Arakaraka ny jereny an'le roime mirehatra nahitany hoe ary mirehatra tsy levina izy zany hoe mandinika. Ainao ve mahatonga salamy teny hoe dinio ny fahagagana ataony. Sao dia misy fahagagana efa ataony amin'ny fiainao fa tsy dininanao dia tonga dia klasenao natiora sy lôjika daholo fotsiny. Dinio sao dia efa fahagagana no mitranga eo fiainanao. Tranga ny délestage ainy atsika ty tsy tratra. Eny efa Andriamanitra efa manao fahagagana tranareo rery no mirehatra ny jiro. Dia eo amin'izay le manatsatso. Mirehatra reny atsika rehetra aty atsatsoinao le herin'Andriamanitra efa mitranga. Nampiavaka ny tranonareo rery ao anatin'ny délestage ny quartier ray manontolo. Dinio le fahagagana. Jery amin'izay moa izy. Mirehatra le izy. Ary ohatrany tsy mety levina izany. Zay vao ny teny Andriamanitra hoe Moïse. Nanomboka teo amin'izay natsangan'Andriamanitra amin'izay ny programa satria masaka le fahalemem-panahy. Tianao ve ny programan'Andriamanitra hanomboka amin'ity taona ity sa tianao hiandry amin'ny taona ho avy? Tsy amen. Asa hoe le toetra androany maraina. Tsy rapitso a. Zao maraina zao to dia mianatra ianao malefaka. Mianatra amin'ny teny mamy. Ary le teny mamy tsy ampiara-miasa ihany. Any an-trano. Halleluja! To dia ao an-trano. Mba hiteneny teny mamy ireo fianakavianao ireo. Ka izy tsy mendrika teny mamy anery zareo e. Fa izy ny teny fa mendrika voamena izy. Izy ingany ao anatinao omena foana izy na tsy mendrika le olona. Pololotra miboiboika tsy tanany le fahamamina kinizana izy tonga eo dia zarazarainao le izy foana. Indrindra ny ao an-trano. Et j'insiste. Ny ao an-trano aloha. Fa tsy hoe ny any am-piasana no mahita fa mahafinaritra ianao. Fa ny ao an-trano mitaraina fa tena tsy haiainana ianao. Tsy aty amin'ny asa fanompona no mahita fa mahafinaritra ianao. Nefa ny ankonanao mitaraina fa tsy azo resahana ianao. Inona ary ty? Eo ary tsike. Miova aloha eo. Fa afaka hitranga ny zavatra rehetra. Miova tsara eo. Fa afaka hitranga siseho ny vavolombelona. Nampandalovon'Andriamanitra brisement. Ny tena marina. Tsy hoe Moïse no mibrisena fa le toetra violence sy brutalité zay tsy mampety an'le douceur. Tanao ve le calcul le brutalité le fisetrasetrana tsy mety. Satria mbloqué le fahalemem-panahy le alefahana. Zay ilain'Andriamanitra iesana anafahana olona be dia be. Ok, zay ny film kung fu. Manimba ny douceur anao reny. Ok, zay ny film action. Tandremo fa misible amin'ny fahalemem-panao reny fa ianao tsy tonga saina. Kidrakidra mafinaritra be izy pasteur tonga ianao mahita izy mafinaritra fa mitsangana eo ianao avy eo 5% sisa ny fahalemem-panao anatinao. 5-6. Zahay tamin'io mipopy mba ho 95 mijery film na riva 5-6. Aza fanao an'izany koa zay. Tehirizo zay nomen'Andriamanitra anao. Rehefa nandalo brisement Moïse mivoaka ny toetra volamena. Porofon'Andriamanitra fa tsy mifamonoana Egyptianina no hidelivre ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra ny midina dia delivre ny Israely. Tandremo manaonao foana fa manjary mampanitatra programa. Avelo Andriamanitra hitarika fa rehefa napetraka ho adiny ny adinao, hitsangana izy hiady ny adinao ary hampandresy anao. Manana fahatokina sy faharetana kely fotsy moe. Fa manimba zavatra ny décision raisina ao anatina tsy mikontrôle ny tenantsika. Exodus 14:14. Masaka le fahalemem-panahy hozy Moïse, Jehovah hiady anareo, ianareo koa sangina. Tanteraka le izy. Nanana le toetra amin'izay Moïse dia nety ny programa. Ao amin'ny Exodus 3:3 moa dia miteny Andriamanitra. Zao izy ny ato anatin'ny foko tena tsy zakako le izy. Fa hoentiko nareo maniraka anjely atateraka ny teniko. Nampanantena tany Kanana tsy maintsy tongany nareo. Raha mbola zano miteny tsy maintsy tongany.
nareo. Ary io toerana io toerana faran'izay tsara. Ny zavatra homaniko anareo faran'izay tsara. Fa zao izy tsy hiaraka aminareo any fa mafiatoko nareo. Ary ao anatinareo reo misy mitady anao mafia. Toka. Azotsika angamba ny Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny mafia zany. Family raha miasa fa tsy mafia. Tena ozy izy Moïse. Ny zavatra hohanina ty amin'ny désert mana tsy miova. Le mana io ohatry mofo misy tantely fa izy tsara. Araky ny filazan'ny mpitantara sy izay nihinana azy. Tsara le izy fa tsy matsiro. Samy hafa zany Tsara le izy fa tsy hoe succulent be. Nefa io foana ny delirin'Andriamanitra maraina foana io foana. Saina kely Moïse. Raha zao ny makany tany Kanana. Sosisy. Alléluia. Mamiova ny sakafo Tsara lavitra ny aty amin'ny désert. Fa tonga sainy Moïse. Sakafo tsara lavitra ny any Kanana. Fa tsy any Andriamanitra. Aleoko aty amin'ny désert ohatry mana tsy miova isan'andro fa eto Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra no tiako. Masaka le fahalemem-panahy. Andro maraina ampidirina anaty vilany ny toetrantsika reto. Ampiretin'Andriamanitra ny afim-pitiavany. Mijery izy aroarony mihitsy anaty fotsika ao. Misy fotoana andramany kely masaka izy zany sa tsy masaka. Mamay be izy zany fa tsy masaka. Dia alefa tsara aloha satria maninona? Tian'Andriamanitra ho masaka tsara le fahalemem-panahy. Ao amin'ny Exodus 3:33 misy an'izay. Io ny 9:12. Raha tsy andeha nitavanao izy aza mitondra na hiakatra hiala aty. Aleoko miaraka aminao. Miara-miaritra aty amin'ny désert. Toy izay andeha irery hiditra any tany Kanana. Zay toerana tretrika misy confort. Le miaraka aminao mihitsy mety amiko. Toy izay Andriamanitra hoe mafiatoko nareo mahatonga tsy te hiaraka aminareo. Dikan'izay aza mafiatoko dia miaraka aminareo Andro maraina miresaka miatoko ao Mety tsy ianao resahako Tenikekinao aza sorena hoe fa tsy ianao le izy hoe. Fa niatoko ao ny resahana eto hoe. Hozy Andriamanitra aza mafiatoko fa tsy mety amiko zany. Raha anaiky andro dia manaiky amin'ny fotoana fa tsy hoe efa misy dégâts vao manaiky. Hozy izy Moïse, za tsy mafiatoko. Hozy Moïse, tsy ilaiko ny confort. Tsisy Andriamanitra. Drendratsika teo any ampitan-dranomasina toerana anankiray tena farany zay tena ampiadana be anao fatanao fa tsisy Andriamanitra le toerana. Dia anatin'ny fonao sany hanovan'le firenena. Tandremo sao dia anao miova any ary. Tandremo. Tsy manakana hoe mahazo sa tsy mahazo mandeha anao fa tandremo sao dia anao novain'le firenena. Eto ary anao tsy hita izay samborina anao sekoly maraina ataondro. Rapitso indrindra. Eto Komaika ko alefa tsofina rano andeha ho aiza ianao? Iza ny anara-maso ny fiainam-panahinao? Any kodaoda. Tandremo fa ny confort tsy voatery misy Andriamanitra. Tsy midika hoe tsy tian'Andriamanitra iaina confort ianao. Tsy izay le izy. Fa teto Moïse tena niteny. Aleoko tsisy confort fa eo ianao. Toy izay misy confort fa tsy hany ianao. Le ianao mihitsy ny ilaiko fa tsy le confort. Ny antony, rehefa eo amin'ny toerana misy ianao, ninona tsy confort, ianao mihitsy ny confortko. Mba reseo lahatra moa ny ao anatinao dia mivany ny olana amin'izany. Mba reseo lahatra ny ao anatinao. Zavatra ilainao, masaka tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Rehefa masaka tsara le toetra andrasan'Andriamanitra avy aminao. Tena akaikinao, ajanony ny kitakita hoe. Miteny malefaka amin'izay hoe. Miteny zavatra tsara hoe. Tsy mandratra olona hoe. Miteny zavatra mahafinaritra hoe. Ianarana izany hoe. Hainareo izay mahatonga ty fotoana andro ambany aty sekoly. Eto Andriamanitra mampianatra antsika miaraka. Ohatry ny ahoana izany hoe miaina tahaka ny fananana ny toetran'Andriamanitra ho avoaka eo amin'ny fiainanao. Tsy succès, tsy fahombiazana nefa tsisy Andriamanitra. Aza
mitady fahombiazana, aza manompo fahombiazana. Aza vela ho anatiny koa ry fahaterena hoe za ndray aloha miala eto ambony tany tsy maintsy mahatsangana. Atsangana inona miaraha amin'Andriamanitra aloha. Ianao no mila tsangana fa tsy ianao no miandrasana anangana. Za ka teny tompo tsy izay ny tehaka tsy azoko. Halleloja. Raha natrika séminaire hafa ianao, tsy voatery séminaire kristiana tiako tena dia hoe mila manangana zavatra ianao. Ianao ve dia hijanonjanona tanam-polo amin'izao fotsiny. Jereny eo kaiky. Tsy mila mijery an'olo zany ianao. Ny ianao mpanjinina, koloaranao izorana. Fatoy. Lazarosy mantra angana tsangana inona. Izy tsy navita nanangana ny tenany satria nalema izy. Fa finoany sy mifijoroany tao anaty. Za tsy hanotana tsisy sakafo areo. Za tsy hanotana mangataka ka tsisy hanome areo. Za tsy hanotana omezan'ny olona ary. Za tsy hanotana mbola marary ary. Tonga amin'izay fotoana farany anjeliny tsena azy. Fa le mpanan-karena ratsy fanahy tonga amin'ny fahafatesana toy ny Baiboly hoe nalevina. Ratsy zany fifarana nalevina. Na fomba fitehirizana ohatran'ny hoe nalevina. Tonga dia hoe nalevina. Dia Jesosy tandrefa Jesosy ny tantaran'ilay izy. Ary Jesosy tsy niteny hoe ndray andro nisy tsy fanoharana ilay izy. Rehefa nijaly amin'izay ilay ratsy fanahy dia nitsiriritra n'ilay tsara fanahy. Tsara fanahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Succès ilay izy. Hoe mba manangana zavatra ianao rahalahy, aza atao an'izany rahalahinao. Atsangano anazy ilay izy fa zabeaniny eo. Halleluja. Mampazotomana tsara. Ninona fiainana misy eo. Ataovy azo antoka fotsiny hoe eo Andriamanitra. Le mana mofo araka le voalaza teo dia mofo. Tsirona mofo misy tantely. Tsara fa tsy matsiro. Zay mahatonga zanak'Israely nitakena amin'izay. Tsy plaisir le izy fa suffisance nutritionnelle. Shafady. Zany hoe ampy daholo izay nilaina tao amin'ilay mana na dia tsisy tsirony ary. Andriamanitra zany tsy diso fa Andriamanitra tsy Andriamanitra plaisir. Andriamanitra ny fiaina tonga dia hoe tia ny ampy aloha dia aza be menimena fa hoaniny itsika e. Fa ny zanak'Israely nitady an'ilay tsiro kanina ilay nilaina dia lasa nampanota azy ilay izy. Aleon'ny Mosesy mana tsy miovy isa-maraina. Toy izay kanana tsisy Andriamanitra fa feno sakafo maro loko. Andriamanitra ihany nanomana an'ilay kanana aza dino a. Andriamanitra ihany nanomana an'ilay sakafo be dia be amin'ilay tany kanana. Fozy Mosesy na dia nomaninao ary izy ka tsy hany ianao a. Za tsy hoany. Atao inoko zany raha tsy ao ianao. Indraindray tsika nefa mbola resy lahatra ny eny e. Zay ataonao raha tsy te hiaraka amiko ary ianao fa zary akory misokatra dia lasa zany a. Tena kaikinao mizaha toetranao Andriamanitra hoe ve zany ve zany ve ve zany sanatria ve hoe aza atao an'izany Andriamanitra hoe tsy atao an'izany izy. Any tany kanana mofo tondra dronono tantely sy ireo vokatry ny tany marobe izay mibatainy zareo. Voalaza hony fa ny vonina voaloboka anankiray dia ohatry ny lohako izao ny anankiray. Halleluja. Dia ny grappin'ilay izy zany a olona anankiroa no mibatany ngezany e zany. Zany niandry zareo tany tany kanana. Fozy Moïse. Tsy ilaiko zany raha tsy hany ianao. Zavatra ilaiko ianao. Ka na tsy hitako ary le any fa eto miaraka. Taontsika miaraka eto zany fa zay zany. Aleo eto toy izay hoantsisy ianao. Ty taonty aza vela andeha gony ianao ka andeha rery zany. Miaraha tsara amin'Andriamanitra. Ny fataterany teny fikasana dia Andriamanitra miantoka. Izy mandefa rehefa afaka maniraka anjelina dia tsy eo ary izy. Tsy voatery miaraka aminao Andriamanitra rehefa tanteraka ny teniny. Dikan'izay misy zavatra tsara lavitra noho ny fataterany teniny. Aza andevoziny teny fikasana ty taonty ananina hony a lasa miliardera sady lasa profety be lasa bishop padeny ambony rano. Raha ny teny fikasana afaka hitrangana tsy eo ary Andriamanitra. Io profo. Fa ataovy mibahanao anatinao na tsisy ineny hitranga ary fa azoko antoka fa miaraka aminao ary miaraka amiko ianao dia sava tsara ty taonty. Tsy tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Tsy tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Atonga an'Andriamanitra ho tamana hiaraka aminao dia toetra. Aoka ianao alemy fanahy. Aoka ianao alemy fanahy. Mahatoky amin'izay efa niteneniny Andriamanitra dia ho ataon'ilay izy ary ho ampanaoviny ilay izy fa tsy voatery eo izy. Raha eto ambony tany no ilanao an'Andriamanitra
dia misaitsy anà lavidavitra kokoa. Milana Andriamanitra hatrany an-danitra ka hatrany amin'ny mandrakizay. Alleloia. Avy reny hoe tehiriziko izay nomeny ahy. Na dia nafinahitra toy izany ary ny tantara Mosesy dia tsy afaka nanatrika ity fotoana talata maraina ity izy tamin'izany. Dia tsy henony ity lesona ity. Dia tsy voatahiriny ilay zavatra nomen'Andriamanitra azy. Satria na dia nalemy fanahy izy very ilay izy tamin'ny fotoana anankiray. Ary vao very ilay fahalemem-panahy tonga dia hozy Andriamanitra tsy mety intsony. Aike izany ilay nety hatramin'izay tsy hoe tsy camaraderie. Tsy ahoana camarade Moïse. Misy matadidian'izany zao tamintsika ilay mbola génération camarade. Alléluia. Tanareo zao miserana daholo zany. Misy ny andro ny camarade, misy ny andro ny bonhomme dia miserana daholo ilay izy. Andriamanitra rero maritra mandrakizay. Lozana izy reto. Fikipikitra amin'ity tany ity sy ny seza fiandriana amin'ny voninahitry ny tany mandalo miserana mora aloha. Raha izay no mifikitra amin'Andriamanitra. Taloha mampatahotra zareo camarade zany. Camarade tsy sinina intsony izy. Tapitra ilay izy. Jesosy reriny tsy manam-pataperana. Fanjakan'ny tany isesy ilahatra. Rehefa mamaky ianao ny tantaran'ity tany ity, zany César zany tena enjana zany. Zany empire turc ottoman tamin'ny vanim-potoana izay mahatonga ny amin'izao mikorota satria te hiverina amin'ilay taloha. Zany hoe colonie portugaise tamin'ny vanim-potoana izany. Colonie frantsay to dia misy mangorangoraka izao fo satria misy fankalana misy lisorona to fotsika eo. Tenenina moa izy dia sitrana daholo. Fa jereo ane misy vanim-potoana mametra daholo ilay izy. Misy fanombohana dia misy fahataperana. Tokana ny mpanjaka, ny fanjakany mandrakizay. Izy ny fiandohana ary izy ny fiafarana. Jesosy avy any Nazareta. Amen. Very le toetra fahalemem-panahy tao Moïse ary izay le anton'ilay lesona andro amin'ny maraina. Tsy tokony ho very le izy rehefa nomen'Andriamanitra anao. Fa maninona ny very? Satria tezitra izy. Tezitra indray mandeha dia very le toetra. Ianao tezitezi-pony hoe okizay. Manimba zavatra be zany ianao tsy mahafeno fahatezeranao. Aleo atezitra fa maneno no vela tezitra fehezo fahatezeranao. Aleo ambany eo fahatezerako tsy mila aseo zany atelomo dia indana mivavaka. Avoay fahalemem-panahy fa le fahalemem-panahy no isolitionner zavatra fa tsy le fahatezerana. Zavatra hitako vao tezitra ianao lapoaly no mipitika. Fitaratra tsy manintsy maninariny lasa tsy mijoro amin'ny antom-pisiny vaky. Aveo rehefa miavana ny ao an-trano volan'iza ny ividiana lapoaly sy fitaratra. Tsy maintsy radada ihany no mipotsaka. Na raha mama. Satria tezitra. Drandray ampahatezerantsika miteny tsy voahevitra. Firy nefa mbo tratra an'izay. Le tezitra le mamahy be iny dia mamoaka teny. Dia avy ohatry ny tonga saina hoe inona kory ny tenenako ny. Atsangany antanao raha mba mitovy amiko ianao mba nandalo an'izay ndray mandeha. Tao amin'ny fiainana za tsy teny impiry akory zany mba ndray mandeha. Dia ohatry ny ahoana le nenina avy eo renao mihitsy hoe tsy isy dikany le izy. Tapatsosisy anjara loka iny dia iny no matetika mahatonga le fahatezerana tsy le eo ny eo izay koa mbola zavatra anankiray. Tsy le ka anankiray midofitra iny mizavatra be dehibe fa somary niangona tsy nyreglena tamin'ny fahamelan-kelo ka tsy niomana tamin'ny trompetra ianao. Dia nangononao ilay izy dia sira mitsivalana kely. Rehefa tsy ampy sira dia ampiny. Dia na pasera rehefa mihoatra loatra sina raha mafana. Misy solution foana io. Dia hoana raha tonga dia may ilay izy. Nana mivavaka. Tsy excuse zany apatezitra sy animba ny zorony fiarahana amin'Andriamanitra. Ianao ne vao mitsikotra Andriamanitra misaotra betsaka ny amin'ity sakafo ity fa niomanana ilay izy fa aika ny efara ohatr'izao tsy apozinao misy miantso telefônina aizinareo zao. Firinareo no ao. Nona ve nareo zao. Aty ananina ny fotoana zao. Raha vao misaotra fa raha vao menimeno nareo misy miantso telefônina inona zany fofony zany. Ny heure zany dia hitombo hoe tena akaikinao amboarany toetra hoe dia hita zavatra tsara ianao hoe fa iseho Andriamanitra hoe
mahita an'Andriamanitra iseho manomboka amin'ity marain'ity indray eo fiainan'izay rehetra miova toetra manatrika eto aminaran'i Jesosy. Mosesy tsy nalala fa Andriamanitra sensible amin'ny resaka fahatezerana. Ny fantatry Mosesy dia Andriamanitra sensible amin'ny fahalemem-panahy. Ny hevitra izy fa raha vao malemy fanahy dia afaka manao izay mahatsara indrindra iarahany amin'Andriamanitra izy ka nasendra tezitra aza amindra fo Andriamanitra fa malemy fanahy. Fa rehefa nandeha fotoana nanomboka nandray lesona ary nandeha école azy Moïse. Haika Andriamanitra matoa Andriamanitra sensible amin'ny fahalemem-panahy, sensible amin'ny fahatezerana koa izy. Nampalahelo an'Andriamanitra le fahatezerana ary nanafotoana an'Andriamanitra le tsy fankatoavana. Averiko. Nampalahelo an'Andriamanitra le fahatezerana ary nanafotoana an'Andriamanitra le tsy fankatoavana. Possible isika manana le fahalemem-panahy satria efa nandray an'i Jesosy, fa possible very le fahalemem-panahy, le very tiako tena tsy hoe miongotra ao anatinao, fa miena tsy nampiasainao raha vao tsy mitandrina ianao. Problema Moïse teto, tezitra izy dia tsy nankatoa. Averiko. Tezitra izy dia tsy nankatoa. Nametraka izy fa ry zareo indray hono ny anome rano nefa izy efa mba mijoro olombelona fa Andriamanitra ny namindra fo nanome ny zavatra rehetra ho azy ireo. Nomerito 20:17 aminaran'i Jesosy. Teny vory Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana dia hoy izy miain'orom-piodina tonga dia masika be. Moa amin'ity vatolampy ity va ny ampivoahany rano anareo, nareo koa fa gagana foana koa nareo. Tiany ho ankora inona anareo e. Toy Andriamanitra hoe marina fa nomeko le mirakla fa tsy ohatr'izany kosa ny firesako. Hitanareo? Anisany mahatonga an'Andriamanitra saro-piaro be. Lasa nihevitra ny zanak'Israely hoe manao fiteny ohatr'izany koa Andriamanitra. Nefa Andriamanitra tsy ohatr'izany. Izy tsy manao an'izany. Iako mofo sy anjanjany teny izy. Tsy manao an'izany izy. Tsy manao an'izany izy. Fa omeny fotsiny izay nono eo. Na misy ratsy fanahy na misy tsara fanahy eo. Na misy mino azy na misy tsy mino azy. Daontsika ny saina ireo olona tsy omby 5,000 ireo ve dia rassurena fa olona tia azy daholo. Ianao ve dia mieritreritra fa olona mino azy daholo nanatrika tao ireo? Dia olona tia manara-dia azy daholo ve olona mifantoka amin'ny toroteny izay nomeny daholo ve izay nanatrika rehetra tao tsy omby 5,000 tsy kreto zao 4,000. Fa zao nefa nasandra n'le mofo kely izay mba nisy saotra an'Andriamanitra izy zarao izy tonga dia nomena tsy akanavaka. Fa tsy hoe rehefa tonga eo amin'ilay tsy mino dia tsy mety tapaka le mofo. Dia izay namantarina hoe ianao zany tsy mahazo tsy mety tapaka izy eto aminao. Andriamanitra tsy manala baraka zany. Zay ilay narantsika tamin'ny farany ny olona mifahagagana dia olona tsy tia fa fambaraka. To dia zarainy dia nahazo mitovy daholo izay rehetra nanatrika teo. Zany Andriamanitra. Ary izy rehefa manome sady tsy mandatsa no tsy maneso. Zafady ny cru be le tenisa teo fa zafady fa mba tiako hazava amintsika tsara hoe tsy miteny ohatr'izany. Ka raha misy mpaminana miteny ohatr'izany dia tsy voatery ohatr'izay Andriamanitra. Zay le nahatongavan'i Jesosy hitanareo misy diso anie le fomba naneho olona mpaminana teo aloha hoe ohatr'izao ny dadanay. Tsy ohatr'izany izy. Gagany olona. Ko Moïse ary miteny ohatr'izao to dia misaraka ranomasina mena. Ny ranomasina mena azosarahana foana fa le toetra Moïse tsy izay mihitsy ny toetra n'Andriamanitra. Ne Moïse zao vao misy tratra mijangajanga dia vehivavy foana melohany. Anao mantsy izy io. Anao izy io dia ny lehilahy ahilany klaseny. Zay vehivavy tratra jereo tsara ne. Zay vehivavy tratra mijangajanga. Fa nga misy vehivavy mijangajanga rery tampoka zany misy lehilahy hoe. Fa ny lehilahy classé sans suite. Tsy haiko raha fiteny zany. Toy Andriamanitra hoe ka. Za tsy ohatr'izany. Tsy hoe lehilahy ianao. Dia mahazo mijangajanga. Tonga avy any amin'izay Jesosy. Vao mijerijery mipatipaty vehivavy fotsiny dia efa tonga dia classé mpijangajanga. Tsy mikitika akory tsy misiontsioka akory na mipipi maso fa vao misaina fotsiny. Gaga ny olona efa zany Andriamanitra toy Jesosy zay ny tena Andriamanitra. Ozy izy Josefa aza matahotra mosy olon'Andriamanitra va zay mihitsy mifadisoa Mosesy teo tanaty fahatezerana solon'Andriamanitra tampoka izy namen'le rano vera le fahatsapa Moïse tamin'ny fotoana farany ny ilan'Andriamanitra azy. Raha Andriamanitra ny nanome rano dia Andriamanitra nanaiky hanome rano na dia olona maditra sy masika ary dia tsy tokony Moïse indray manao intervention manao taimbava nefa le mpanome ary efa mamotsotra. Asika ve? Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe dia apikely an'ity teny ity mba ananarana tsisy tem-pananarana. Teneny fotsiny vato dia meo rano zareo izay fotsiny. Fa Moïse notrony nareo mananona ary piodina. Andriamanitra tsy niteny hoe teny izy io piodina. Tsy mila sina teny patezerana, tsy mila sina teny pasorenana, omena fotsiny satria zay tsika. Ozy Andriamanitra. Fa izy Moïse tsy zay tsika, fa zay ianao
fa zao za toy izy Andriamanitra hoe okiarany zay ianao zay tsy mandeha miaraka amiko ary zany. Exodus Efesianina 4:30-32 minaran'i Jesosy. Paul 400 taona taty aoriana ny révélé fanamasina amin'izay hoe tiany le problème Moïse ny anaran'i Jesosy. Exodus Efesianina 4:4 mitady hijanona amin'ny Exodus Efesianina 4:4 andiny 17. Aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nansiana tombo-kasenareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny foletika ohatra mahita Moïse, fahavinirana ohatra mahita ny Arona, fahatezerana ohatra mahita n'izy mirahalahy, fitabatabana le vao nytenenina terpiodina Andriamanitra tsy tenenina mitabataba, le vato tenenina fa tsy ny olona. Fitenenandratsy ny lolopo. Hitanareo misy zavatra efa lonolono tao. Tenenina zay le lonolono zay tsy mety amin'Andriamanitra. Tenenina kaikinao ninona lonolono. Tsy mety amin'Andriamanitra hoe. 2:30. 2:30. Miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Areo ka samy alemy fanahy fa mpiantra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Tanao tsy afaka miaraka le fahalemem-panahy sy le fahatezerana. Raha vao tezitra ianao dia malahelo Andriamanitra. Raha vao malemy fanahy ianao dia taman'Andriamanitra. Raha mba henony Moïse zany lesona heninao andro maraina zany dia nitandrina izy teo amin'ny fotoana tokony hitenenana amin'ilay vato mba tsy haneho fahatezerana fa hitsahatra tsara ao anatina fahatsaram-panahy miatrika an'izay asain'Andriamanitra tao dia inoko fa niampita tany an-tany Kanana Moïse. Tena kaikinao tsy izay no nitranga hoe satria tsy nafantatra izy. Androany ianao mamantatra hoe afaka hitranga ilay izy hoe. Hitanao amin'izay zany différence anao sy Moïse. Moïse tsy nafantatra n'io teny io. Io teny io tamin'ny andro ny fanamasina vao navoaka ny fanamasina hoe zao ny problème teo Meribe. Zao le problème. 400 taona teo aoriana satria nisy olona anankiray mifantoka teo Paoly. Raha tsy nisy koa Paoly dia mbola teo koa tsika mifampitaha teo fa inona loatra re dia nahasarym-piaren'Andriamanitra teo an'loha le vato. Za aloha tsy azoko tsy azo satria mbola tsy tonga fanamasina. Fa androany zao ny teny ny fanamasina mba ataovy azonao le izy. Tena kaikinao raha vao tezitezi pona hoe na tezitezi mitombona hoe le tezitezi pona mantsy sans raison. Le tezitezi mitombona mantsy tena avec raison, tena tsisy toy izany. Toy izy Andriamanitra hoe tezera aza manopa aza manota tandremy réaction anao tonga dia vavah tompo tsy te higashe ny journée ako te hiaraka aminao androany sorena zany fa mangataka aminao mba hampio fa tsy te ho sorena, tsy te ho tezitra, tsy te alahelo, tsy te ho vinitra, tsy tiako isy tabataba avy eto amin'ny vavako, tsy avelako isy lolopo fa hampiasa amin'ny fahalemem-panahy ato anatiko hifampiantra amin'izay rehetra manafotoana hamela heloka bonheur ty bon matin ty hiatrika journée bénie indray miaraka aminao. Tsisy dikany daholo zany rehetra zany fa misy dikany ianao miaraka amiko sy za miaraka aminao. Alléluia. Tehiriziko enjana ry zalahy amin'ny région mbola tsy voateny dia efa tonga dia avoaka sady le titre. Tehiriziko zay nomen'Andriamanitra. Inona le nomeny? Fahalemem-panahy. Ahoana ny fomba hitehirizana azy? Mitandrina mba tsy io tezitezitra na pona na mitombona. Nareo mihitsy manao izay mampatezitra. Ny olona tsy mora tezitra anatao izay mampatezitra azy dia tsy mety tezitra intsony. Le tsy tiako mihitsy ny kitikitianareo. Ny olona tsy mora tezitra na kitikitiana foana ary le mampatezitra dia tsy mety tezitra, tsy mety intsony. Tsy mety intsony. Na terena aza. Na vizonana ny basy dia tsy tafateny intsony. Efa niovy izy zay.
Ny amantarana an'izay eo amin'ny antsana tazomina ny tongotra anankiray ianao. Dia izay teny aloha ny vavanao eo zay ny ao anatinao zany. Ka inoko fa tsy etsika no mahafehy vavantsika. Dia rehefa sedra zay dia oay dia mivoaka daholo ny verbe taloha efa tokony efa tany amin'ilay olona taloha nefa tokony efa olom-baovao tsika izao. Teneno akaikinao, tandremana be ny zavatra tenenina hoe. Aleo aza mangina hoe. Toy izay miteniteny foana. Dia ny fo koa nefa amboarina hoe. Fa tsy hoe mody mangina ivelany nefa sorena be ny ao anaty hoe. Alleluia. Zareo tsara ne tsy fantatry Moïse zany tamin'izany. Tonga dia ny raha teny tany Kanana izy. Androany fantatrao zany. Misy teny fikasana ny men'Andriamanitra amin'ity taona ity. Hamangy antsika amin'ny fanotronany. Tsika zany tsy manana droit ny tezitezitra amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny zavatra misy dikany ary zavatra tsy misy dikany. Tandremo ny ainao manjerinao, tandremo ny zavatra ampidirinao, jerenao, enonao, tandremo ny isan'andronao, tandremo ny fiarahanao amin'Andriamanitra isan'andro. Zavatra mahasorenana misy foana. Zavatra mahatezitra misy foana. Ny zavatra tsy zakany zaka foana. Alleluia. Fa fantoka tsara. Vao mitady reno mihitsy hoe miakatra izany maripany zany. Mitady hipoaka ny sarim-bolany. Eninao mihitsy ilay izy. Ohatra mitady eninao dia ndana mivavaka. Tompo, izay mihitsy ny tiako fehezina satria eo foana zany kay ny vo. Andriamanitra efa faly be. Io zao tsy tezitra tsony izao androany. Jereo fa tsy tezitra tsony izy. Oh là là. Ao fa rehefa avy izy tsy tezitra. Andriamanitra manantena foana hoe ho avoakanao ilay izy. Fantatrao mahatonga an'izany maika Andriamanitra. Izy Andriamanitra raha vao eo izy mafy an'ilay tsy tezitra. Omeko ity zavatra ity, ho ataoko ity zavatra ity, ho asehoko ity zavatra ity. Amen. Manasa anao hitsanganarany ampitiavana sy ampifaliana, ampinoany indrindraindrindra. Tenen'Andriamanitra hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy avereno. Verina aminao izay andro maraina. Renay ny teninao. Mampalahelo anao ny fonay rehefa tezitra, rehefa vinitra, rehefa malahelo, rehefa mavesatra. Ifonanay aminao fa misy taona tsy voafehanay zany. Androany kosa mangetahety izay ny mba ho ankasitrahanao ary mba ho faly foana ianao miaraka aminay, mba alemy fanahy zay izara fiantrana, izara famelan-keloka. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa mivany ny olana andro maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanahintsika eo fifaliana sady io fantenen'i Jesosy masambatra kokoa. Zafady ny manome no ny mandray ary izay manome amin'ny fifaliana ozy izy no tian'Andriamanitra. Aza vela isy pression ny anatinao aza vela isy hoe matikena maso fa atao vokatry ny fo mihitsiny izay mety tianao atao ho an'Andriamanitra. Rapitso sekoly mpitahiny. Amen. Tian'Andriamanitra ho tahintsika. Dia ilay fitahiana tena fanovana ny any anaty mihitsiny. Ary tsy tian'Andriamanitra tsika tsy hafantatra ny tokony atao. Mangetaheta foana an'Andriamanitra. Raha malalaka amin'ny fotoananao ka isan'ny olona afaka manatrika amin'ny fotoana rapitso ianao dia mandray anao am-pitiavana ny eto amin'ny sekoly rapitso. Somasy sapotsy ny fotoanantsika tsy mitrampoky ny olona. Raha manana fotoana malalaka ianao afaka manokana fotoana ka tsy mifanindry amina fotoana mety hoe tsy azo ialana dia manasa anao ihany anatrika an'ireo fotoan'ireo fa raha tonga eo ianao dia hiteny aminao Andriamanitra. Ary rehefa avy miteny Andriamanitra tsy maintsy miasa izy maneo ny antony nampitenenany an'izay mpanompo ampiteneniny eo. Alleluia. Tehiriziko izay nomen'Andriamanitra ahy. Nomen'Andriamanitra fahalemem-panahy ianao fa mila tehirizinao zany. Tsy mahazo tezitezitra, tsy mahazo sorisorena, tsy mahazo vinimbinitra, kizitinjitina. Reny zany tsy hajanona eto, tsy hajanona eto ameo an'ny tompo. Raha vao hajanona eto mantsy izy dia miandry anao eto indray rapitso.
tsy ajanona eto le ty toerana ty tsy toeram-panajanonana eto mavesatra mampalahelo zay olona hiditra fivoriana manaraka eto vao tonga teo de tovinibintsy satria manino navelanao teto le izy omeo an Jesosy alleloia ndre marina zany omeo an Jesosy le izy ny mahazaka an'io miala eto ianao olona tsara fanahy olona tsy mora tezitra santsony fantatrao amin'izay ny raison tsy tokony hampatezitra anao amarana koa azy ozy ny boky ny bolana hoe eo tratrany adala ozy izy nitoetra ny fahatezerana za mahita hoe nitratranao tsy tratrany adala tratran'olo-kely aza hoentina foana zany meo an tompo iny aza mora tezitra hatreo ny fiainanao misy issue foanao aza tezitra amin'ny olona indrindraindrindra aza tezitra amin'Andriamanitra zany amen tsangana ary de tsofina rano ianao tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahatanteran'ny tenin'ny tompo hoe mianara amiko izy izy fa za malemy fanahy sy tsy miavonam-po de hita fitsaharana ho amin'ny fanahanareo ianareo mahita fa ny famangin'Andriamanitra antsika andro amaraina dia tonga anao ahay amoaka fahalemem-panahy miaraka amin'ny fanampim-fanahy masina miaraka amin'ny safidy tsara ary mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa ny androm-piainanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra manomboka amin'ity maraina ity dia ho lavitra ny fahatezerana ho lavitra ny fahavinirana sy ny tabataba ny lolo-po ny fahasorenana ary ny fahakisitinana mahita fa miafantatra ao amin'izay hoe inona ny mahasensible an'Andriamanitra fa ao anatin'ny fahatezerana matetika tsy fankatoavana fa ao anatin'ny fahalemem-panahy avy hatrany dia fankatoavana voatahinao amin'ny anaran'i Jesosy le olana nentinao teto mety tsy niresahana fa le tena olana natao hovahana le nitenenin'Andriamanitra amitsorana ny zavatra rehetra eo fiainanao betsaka amin'ny olana no avy amin'ny fahatezerana fa betsaka amin'ireny olana ireny no hovahana andro amaraina satria misafidy ianao ny tsy ho tezitra ary ho avoakan'Andriamanitra avy ao anatin'ny loharano tsiritra ny fahendren'Andriamanitra ny hevitra faran'izay tsotra hamahana n'io zavatra faran'izay sarotra io satria manaiky ianao ny alemy fanahy tsy hampiditra fahatezerana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo fahasoavana re fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen tay Jesosy daholo